dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zany foresanty aty Kanada indray ny tenako. Ny amaranako ny taona 24 zany dia ity fandaharana iray ity izay miopana indrindra eo amin'ny phénomène de société zany dia ny hoe mironkatra dia mironkatra ny fampirafesana ao Madagasikara ankehitriny ka dia maro dia maro zany ny vehivavy mitaraina ny tokantrano mitaraina ao amin'izany tejavatra izany ka ny hevitro zany no aposako aminareo eto mikasika ny resaka fampirafesana. Efa nisy ny karazana émission izay napetrako teto zany mikasika an'io hoe nahoana ny lehilahy no mampirafy fa amin'ity indray mitoraka ity zany dia hiditra lalindalina kokoa zany sika eo amin'ny hoe inona no antony ary inona no mampirongatra azy zany amin'izao fotoana izao. Fa alohan'izay zavatra rehetra izay dia mamela ahy ianareo zany amitipitina ny fandaharana rehetra izay meko teto zany nandritry ny 2020 ka misy coffre maromaro no natolotro teto dia misy ny coffre indrindra moa zany dia momban'ny coronavirus. Betsaka ny fandaharana izay natolotro teto mikasika ny hoe inona marina ny atao hoe coronavirus, inona no antony mahatonga azy ary inona manao ahoana ny fisehony ary indrindra zany dia ny hoe ny fitandrovana. Ka nasehoko teto izany ny hoe resaka fitandrovana ara-tsakafo satria io no hitako zany fa hoe tena fitandrovana goavana dia goavana zany anome ny herim-batana sy ny herin'ny anticorps ao amintsika olombelona. Io no fiarovana goavana indrindra satria araky ny fikarohana dia tsy misy afa-tsy ny vitamine entin'ny sakafo indrindra zany dia ny sakafo crudité zany no vitamine ilain'ny vatantsika ary io no vitamine izay enjana indrindra zany raha eo amin'ny hoe fomba fiasany ao amin'ny tenantsika ary io ihany koa zany no tena ilainy indrindra satria tsara marihana fa ny vitamine comprimé dia manampy amin'ny hoe fotoana izay mahareraka dia mahareraka ny olona anankiray dia mila zany tosika bebe kokoa amin'ny ohatra ataontsika vitamine C, ohatra ataontsika hoe magnésium fa tadidio nefa fa tsy maintsy arahany sakafo ara-pahasalamana zany zavatra rehetra izany vao hiasa ao aminao. Fa raha ohatra ka iny comprimé iny fotsiny zany no eritreretinao fa hanao miracle ao amin'ny tenanao dia eo no mitondra ny fahadisom-panantenana satria rehefa tsy arahana tosika ny sakafo ara-pahasalamana izay mitondra ny otrikaina tena izy zany no asitrikinao manampitosika ny vitamine dia milaza aminao fa very any amin'ny lavapiringa fotsiny ny comprimé izay nisesefanao teo. Miditra be dia be ny fampiatsehana ny vatana, ny fanaovana ny fanatanjahantena ka io zany tsy ifandirako amin'ny malagasy izay fampiatseham-batana satria ny ankabeazany dia mandeha tongotra ka efa fanetseham-batana ny fandehana tongotra. Eo amin'ny fampilaminana ny saina dia miditra be dia be ny hoe fahaizana mamaha ny olana, inona ny olana ary inona ny vahaolana, jerevana amin'ny fosin'ny saina tsy miankatra izay zavatra rehetra izay ary dia ny fandamina-tsaina ao anatin'ny karazana fivavahana na ny méditation zany zavatra rehetra izany ny finoanao ny hery ambony dia tsy manala ny karazana ezaka izay ataonao amin'ny fiainana satria misy ny fitenenana hoe aide-toi et le ciel t'aidera. Zany zavatra rehetra izany zany no mitambatra izay no manampy anao anana hery fiarovana bebe kokoa. Ka
raha ny ao Madagasikara zany momba ny coronavirus dia hita fa raha oharina tokoa aty amin'ny tany mandroso dia ambany ny tahan'ny fahafatesana. Nefa isika zany tsy mijanona amin'izay fotsiny fa satria mila ihany tsika manadiady hoe inona zany no mety nahatonga an'izay vokatr'izay. Dia maro ny zavatra izay hoe mety ho antony zany zavatra rehetrarehetra izany, de satria ny ankabeazan'ny olona ao Madagasikara de tanora, ka ny tanora dia mbola mitondra an'ilay antikoro matanjatanjaka zany. Ary ny fomba fisakafoanantsika malagasy koa zany dia hita fa miopana amin'ny zavamaniry, izany hoe ny zavatra naturel, ny sakafo naturel, ny légumes sy ny fruits naturel, satria ny aty zany efa conserve daholy no ankabeazany hoan'ny olona. Conserve izay hoe zavatra efa nahodina, be siramamy, be sira, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tsy manamafy ny otrikaina ao amin'ny olona iray, ka mety izay no nabetsaka zany ny fahafatesana aty amin'ny tany mandroso. Tsy mijanona eo nefa isika malagasy satria ankoatrin'ny coronavirus dia mbola maro dia maro ny olana ara-tsosialy ateraky ny fahatrana magitsokitsoka, satria tsy azontsika lavina fa ny fihiboana sy ny karazana fepetra amin'ny endriny maro samihafa dia nahatonga ny fikatson'ny toe-karena, satria maro dia maro ny fianakaviana izay tsy afaka nampidi-bola nandritra ny fihiboana, ka tsy azontsika ho dia tsy hita zany ny olana izay mbola miandry ary ny mety apisy ny deuxième vague ao Madagasikara dia tsy afaka atoky tena be fahitany isika malagasy amin'izay zavatra zay, satria rehefa anatona indray ny ririnina dia aza matoritory fa ivereno ny ezaka rehetra izay efa natao, de ny ezaka rehetra fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra izay efa natoro teto, natoro any amin'ny haino majery rehetrarehetra an'ireny dia aza avela ny ezaka efa vita eo amin'ny resaka fahasalamana, eo amin'ny resaka sakafo, dia ny fihindanana an'ireny karazana zavatra rehetra izay efa natoroko teto reny, dia ny tongolo, ny tongolo maitso na ny gros oignon zany dia eo ihany koa ny sakamalao, eo ihany koa ny voasary makirana, ny curcuma, ny girofle sy ny sisa reny zavatra reny zany dia arena goavana ho atsika malagasy, ka tsy tokony zany hoe atao anjorom-bala ny arena efa misy ao aminao, fa tokony ho ampiasaina. No resahako teto daholo koa ny resaka momba ny fitiavana, mitodika indrindrandrindra mantsy ny tenako eo amin'ny vehivavy, satria io zavatra io dia zavatra mila koloina, ary nampahafantariko teto ny hoe resaka ara-biolojika sy ny ara-psikolojika izay mitondra ny vehivavy sy ny lehilahy, ka arakarak'izay zany no ahafahanao mahafantatra hoe ohatraohatry ny ahoana zany, inona ny zavatra mety tadiavin'ity vadiko ty amiko, ary ny lehilahy koa zany afaka mieritreritra an'izay koa hoe inona no andrasan-dramatoa amiko, amin'ny alalan'ireo karazana fahafantarana ny fombafomban'ny lehilahy sy ny vehivavy zany ara-boajanahary. Fa izay akory tsy midika hoe afaka amahany olanao 100 isan-jato eto amin'ny zany forêt santé ny tenako, satria eo ihany koa efa nampidiriko teto ny atao hoe créativité, zany hoe ny fahaizanao mandinika ny fombafomban'ny vadinao sy ny hoe ahoana ny fomba nitaizana azy, inona ny toe-tsaina entiny sy ny filozofia iainany, dia arakarak'izay ihany koa no créativité avy any aminao, ny hoe inona zany no tokony
ataoko amin'ny fiarahana amin'ity olo ity mba hapisy ny marimaritra iraisana satria efa nazavaiko teto ny atao hoe capacité d'adaptation zany hoe ilay fahafahan'ny olona anankiray zany a mandinika ny zavamisy manodidina azy, mandinika ny olona manodidina azy a ary dia manao ny marimaritra iraisana zany a amin'ny fiarahana amin'ny olona manodidina azy satria ny olombelona tsirairay dia samy manana ny personnalitény, samy manana ny fomba fijeriny fiainana, samy manana ihany koa ny culture izay nanabeazana azy ka ilay mizingizina fa ny anao no mety iny zany a dia matetika mitondra foana any amin'ny faharavana na eo amin'ny fifankatiavana na eo amin'ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina na ny fifandraisana any am-piasana sy ny sisa raha vao mifikitra amin'izay hoe ny ay no mety satria raha ohatra ka izingisina ianao ny amin'ny resaka hoe famboniana sy ny fambanina dia manimba zavatra be dia be koa izay zavatra izay satria ny olombelona rehetra dia samy manana ny maha izy azy daholo ka ny olona atao hoe manana capacité d'adaptation dia ny olona afaka miaino ny olona manodidina azy ary mandrindra ny fomba fijeriny amin'ny olona izay iarahany miaina. Izay ny atao hoe capacité d'adaptation. Ka vitsy dia vitsy ny olona manana an'io karazan-javatra io satria raha ohariko fotsiny zao ohatra ny amin'ny hoe fivahinianana atỳ tany lavitra. Marina fa samihafa dia samihafa ny toe-tsaina izay niainantsika tany Madagasikara sy ny toe-tsain'ny olona atỳ Amerika Avaratra. Ka maro dia maro ny zavatra mifanipaka amin'ny toe-tsaintsika. Izany hoe raisiko fotsiny ohatra ny ataontsika hoe zany hoe individualisme dia tsy ao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy izay zavatra izay. Kanefa rehefa tonga aty ianao dia tsy maintsy tokony ahay hiatrika an'izay. Za tsy miteny hoe manaraha ny individualisme ny vazaha fa tokony ianao zany manadiady hoe inona moa zany no mahatonga ny olona anana n'izay toe-tsaina izay ka tsy manary ny fihavanana izay arena ho an'ny malagasy ianao rehefa tonga aty fa mahay kosa zany mijery amin'ny antsipriany ny hoe ahoana ny fomba iainako zany ato anatin'ity satria dia misy tokoa zany zavatra zany olona mpiara-miasa tsy mifampiteny olona mifanolobodirindrina tsy mifampiteny tsy mifampiarahaba zava-misy zany zavatra rehetrarehetra izany rehefa tonga aty ampivahiniana isika kanefa zany zavatra zany dia entina foana zany amin'ny hoe resaka fahaizana mandinika ny fiarahamonina. Arena ho anao ny tsy nanananao an'izay karazana individualisme izay. Inona moa no manakana anao tsy hiarahaba azy rehefa izy tsy miarahaba anao. Fa rehefa kosa izy zany ka hoe efa niarahaba ianao ka tsy mamaly izy ary tsy te halalanao mihitsy dia akatono ny fonao miaraka aminy fa sokafy any amin'ny olona izay afaka mety mandray ny fonao fa tsy tokony ampanelo ny lohanao na ao anatin'ny ray segondra ny karazan'olona toy izany. Misy ny hoe toe-tsaina ohatran'izay zany hoe resaka individualisme izay. Ny ambadika izay dia ny hoe mila miasa daholy ny olombelona rehetrarehetra izay mahatsapa ny tenany fa kapabla ny hanao zavatra izay ny dikan'izay. Ka tsy zato isan-jato akory ny individualisme dia zavatra ratsy fa mba misy ihany koa ny zavatra tsara hoentiny satria manjary manitona ny olona rehetrarehetra zany hiezaka zany zavatra rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe aty dia ianao ihany no mikaroka ny vola andoavanao ny hofatranonao. Aty tsy misy an'izany hoe dadatoana nenito andeha
hiatoka anao amin'ny fiainanao fa tompona ndraikitra ianao amin'izay safidiny raisinao. Aty tsy misy an'izany hoe avehivavy sy lehilahy lehibe efa manana tokantrano, manan-janaka maro de olona hafa ao amin'ny fianakaviana no manome ny vola iainan'io karazan'olona io. Tsy misy an'izany aty fa efa ny volavolaina ohatran'izay ny sosiete hoe tompona ndraikitra ianao rehefa nanorina tokantrano, tompona ndraikitra ianao andoavanao ny frais rehetra rehetra. Fa saingy kosa ny système ao amin'ilay fiarahamonina zany ny rafitra no mametraka ny hoe rehefa misy zany ny olona izay sahirana ara-pivelomana dia omena ny fanampiana na ny hoe ny bien-être social izany. Resaka entiko fotsiny zany itenenana ny amin'ny hoe ilaina ny fitsinjovana ny tsy manana izany ao amin'ny fiarahamonina iray mba apisy ny karazana fandriampahalemana. Satria rehefa tsy mihinana moa zany ireo karazan'olona ireo de hoaizy izy tsy maintsy mitsiry ny heviny andeha angalatra, andeha angaro-paosy, andeha hamono olona, andeha hamakitrano. Mila zany zany zavatra rehetra rehetra izany tsinjoviny fanjakana ary ampidirina ao anatin'ny rafitra. Satria mbola tsy mipetraka ny rafitra fitsinjovana ny Valala-be-mandry sy ny Sarababem-bahoaka ao Madagasikara. Mbola tsy mipetraka ny fitsinjovana ny madinika. Fa de lanin'ny trondro vaventy ny mofo rehetra rehetra ka potipoty mofo no sisa atsipitsipy any amin'ny vahoaka madinika. Mila mijery an'izay rafitra izay zany ny matanjaka rehetra ao Madagasikara izay mbola afaka mikaodo, izay mbola afaka manana fisainana. Mila mijery an'izay satria ilay fitarainana fa hoe nirongatra ny ohatran'izao sy ohatran'izao, nirongatra daholo ty karazan-javatra zay lazaina amin'ny fiarahamonina. Nirongatra ny fanolanana tatoato, nirongatra ny vakitrano, nirongatra ny famonon'olona amin'ny endriny maro samihafa ity karazana bibina rehetra rehetra ity. Kanefa visy dia visy ny manome ny karazana hoe fanadiadiana hoe inona moa zany ny tena fototra ireo zavatra rehetra rehetra ireo. Tia ny fahatrana no mampirongatra an'izao karazana zavatra rehetra rehetra tsy mety amin'ny fiarahamonina zao. Ka na taty amin'ny tany mandroso ohatran'ny Amerika avaratra dia nanjaka zany zavatra rehetra rehetra izany tamin'ny andro taloha. Zany hoe ny fanjakan'ny Besandry, ny fanjakan'ny ny tendakanina matanjaka mihinana ny zavatra rehetra rehetra tsy misy ho an'ny vahoaka dia mirongatra koa tsy fandriampahalemana tonga saina ny mpitondra sy ny lohandohan'ny mpisorona hoe tosy tranquille tsika zany fa tao voahelingelina zany rehefa mihinan-kanina, tao voahelingelina sika rehefa manao fety, rehefa manao balle, tao voahelingelina sika rehefa any anatin'ny voiture de luxe mitombo ny criminalité. Inona zany no tokony ataontsika zany manoloana an'izay zavatra rehetra rehetra izay dia izay no nahatonga azy mijery ny sosialim-bahoaka. Izay no nahatonga azy mijery ny faible sy ny mahatra mba apisy an'izay hoe karazana fandriampahaleman'izay. Inona no tsy ahavitatsika malagasy ny zavatra ohatran'izany. Dradradradraina eranio ity karazana malagasy manam-pahaizana eran-tany ity. Kanefa olana kely dia kely
izay tsy hitako hoe inona no mahasarotra azy ny fakoko mivangogo eran'io de olana goavana ve zany tompoko de mba mampalahelo ihany ny manapahizantsika eran'io izay omen'ny vazaha potomofo fizy ny miliardera amin'ny fahaizanao eto ka pieritrretana atsika rehetra zany fiera fa ingénieur amitsy ingénieur amry potomofo ane nomeny anao e tadidio zay zavatra zay jereo ny firenenao ataovy zay mba hoe inona ny hevitra afaka omenao ny mpiray-tanindrazana aminao amina resaka leadership nefa misy ny youtube sokafy ny youtube anao de mba omeo ny hevitra izay tianao ampitaina na de tsy any tanindrazana ary anao fa satria ilay milokaloka fa efa tafita fa satria aty an-dafy miasa amitsy miasa amry tadidio fa potomofo nomeny anao manolona ny fampandrosoana ny taniny tsetsatsiaritra no ataoko eto ary trafikenao me mahery ambava homana ampomby eritreritra satria mila hevitra ny tanitsika kehitriny mila hevitra Madagasikara mila finiavana ary misy ny fitenenan'ny Martin Luther King hoe io aneo izy tsy de misy hoe inona no zavatra goavana be zany hoe raha ohatra ianao hanomboka projet anankiray io izy de il suffit rehefa hiakatra ny tohatra ianao dia manomboka miakatra amin'ny tohatra voalohany de iny no mitarika anao hiakatra any amin'ny faratapony fa raha ohatra ianao ka miandry foana ny hoe to sarotra be zany projet atao zany to izao miandry vola viaiza efitra daholy ny nanomboan'ny goavana rehetra teto ambonin'ny tany ny projet rehetra izay vitany teto ambonin'ny tany na ny mpanefoefo indrindra teto ambonin'ny tany na ny mpikaroka siantifika goavana na ny mpahitany tomobile sy ny avion evitra no nanomboany izy tsy nanonofinofo tao am-pandriana fa aiza moa zany ny vola be anomboako an'ity zavatra ity fa natombony am'izay zavatra hitakitany teny aloha zany piesipiesy ohatra zany no natambatamba ny teny de mitombony eviny raha ataoko an'izao ty zao de ahoana raha ataoko an'izao ty zany de ahoana ao anatin'ny fandiniana sy ny fikirizana daholy zany zavatra rehetrarehetra izany sy ny ao anatin'ny fitokisatena zay rehetrarehetra izay zany dia karazana famitinana ny zavatra nolazaiko teto nandritran'izay 2020 zay mifoaza isika malagasy mifoaza ny vehivavy mifoaza ny manampahaizana rehetra angony ny hevitra satria misy ny fitenenan'ny razantsika hoe tsisy mangidy ohatry ny sakay ozy izy fa rehefa teny iarana dia lany ihany rehefa misy ny zavatra iarahany rehetrarehetra mikaondoa dia tsy misy afaka hitsipaka an'iny satria zavatra niarahany rehetrarehetra mikaondoa iny zavatra iny mba apetiny ny fiarahamonina ny ataoko eto dia manentana tsika malagasy ho vaotra-tsaina manomboka ao tokantrano manomboka amin'ny fomba fijerintsika vehivavy aza variana miady lahy aza variana manjary manome karazana hoe importance be loatra amin'ny resaka hoe fifandraisana amin'ny fitiavana fifandraisana amin'ny lehilahy ny hoe isika samy vehivavy andeha hifandrafirafy resaka lehilahy resaka fifampialonana
Zany zavatra rehetra izany dia tokony atao arian-jorotrano daholo. Ny resaka hoe tsy mitondra makaiza, ny fifamandrim-pandriana, ny fifampialonana, ny tatitati-dresaka. Zany zavatra rehetra izany dia tokony atao arian-jorotrano fa ny hoe ny fofotra no tokony ataonao vehivavy. Ahoana no atafavoako ny fiainako, ahoana no atafavoako ny fiainan'ny fianakaviako ary ny fiainan'ny zanako. Satria ny vehivavy no tena fototry ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny firenena iray. Aoka ho tadiditsika izay satria rehefa tena tonga ny tena hoe olana goavana mipetraka isika vehivavy eny ny traparany eo na ao an-tokantrano io na amin'ny fiarahamonina. Satria mitsoka matanjaka ny lehilahy rehefa tena tonga ny tena izy ny olana tena izy. Iverenako zany ny hoe fototry ny resakitsika androany zany dia ny hoe mirongatra ny fampirafesana ao Madagasikara ankehitriny. Ka maro dia maro zany no tafarotsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana isika vehivavy zany satria dia lasa mikalasoa ny raim-pianakaviana dia lasa mizara hany zany ny fananana ramatoa totorovana zany ny renim-pianakaviana kalasoa. Ahoana ny adivana amin'ny kalasoa hifaninanana aminy kalasoa 20 taona. Ny renim-pianakaviana ato efa manandikanika ny 50 sy ny 80 taona. Dia maro zany no lavon'izay hoe karazana fahadisom-panantenana izay dia milona ao anatin'ny fahoriana sy ny ranomaso sy ny aretina ary dia mandeha tsikelikely zany any amin'ny varavaran'ny fahafatesana. Izay zany no matetika zany tableau hita amin'izao fotoana izao zany ao amin'ny tokantrano ao Madagasikara. Iza nefa zany no omenatsiny zany amin'izay zavatra izay. Iza no hotoraham-bato. Eo zany no fanontaniana mipetraka satria tompona ndraikitra daholy ny acteur rehetra manodidina an'izay karazana problematika izay. Satria ny hoe fitarainan'ny vehivavy zany dia efa miendrika poligamie zany amin'izao ny fampirafesana. Zany hoe tsy manaja intsony zany an'ilay hoe tokantrano izay nisoratana tany amin'ny fisoratam-panambadiana tany amin'ny mairie zany dia nentina teo ambony alitara fa dia efa misehoseho eran'io zany amin'izao fotoana izao zany ny deuxième bureau. Ary rehefa manomboka manamanam-bola zany ny lehilahy dia mitodika ny tany-kafy izy dia mbola mametraka ihany ny fanontaniana ny tenako zany hoe iza zany no atao hoe tompona ndraikitra an'izay zavatra rehetra mitranga izay. Satria ny anolaka ny problema any amin'draga ihany zany dia taoko fa fakanosana zay zavatra zay hoe reo lehilahy reo mihitsy no adala. Atolaka any amin'ny deuxième bureau ihany ve ny olana. Ataoko angamba fa mitanila ihany raha ohatra kosa hoe ikalasoa zany kalasoa rery no toram-bato fa vehivavy janga, vehivavy tsy misy ilana azy mpangalabadin'olona. Atolaka ato amin'ny renim-pianakaviana irery ihany koa ve hoe tsy nahainao tsy nahay nitazona ny vadinao. Eo zany no ipetrahan'ny olana. Aiza zany ny ipetrahan'ny olana satria isika manko isika olombelona zatra manao an'ilay bouc émissaire
raha vao misy ny problema de irakoto na rasoa notoram-bato fa nahatonga nyty olana rehetrarehetra ty hanika ny tenako akory eto raha nanazava momba ny Zaty Rose de tsy milaza velively hoe de makasitraka ny fanaovana ny homosexuel averiko eto ihany satria betsaka zany ny sofina izay tsy mahay miaigny tsara sy tsy mahay manadiady ny toko apetraka amin'iny zavatra iny de ny hoe olombelona reo reo tsy voatery ianao akasitraka ny homosexualité fa tsy manana droit ianao hitorabato azy satria olombelona ohatry ny olombelona